Ahoana Marina. Inona moa ny atao hoe fameloma-maso? Miazakazaka ny fanehoan-kevitra politika mahakasika ny raharaham-pirenena misy amin'izao fotoana izao. Samy manana ny fomba fijery ny mpanao politika, fa raha hoan'ny antokotiko i Madagasikara dia mazava fa ny fameloma-maso ny antoko aloha ny imason'ny antoko amin'izao fotoana izao. Tsara ho marina aloha fa ny fameloma-maso ny antoko io dia tsy voatapaka taoriny ny fametrahany ny fanjakana sy ny vaovao izay mitanila io ny fanapahana ny anatanterahana izany, fa efa tamin'ny taona 2024 iny. Saingy noho ny ame anara-pahasalamana dia nitsahatra satria mpanara-dalàna ny tim. Amin'izao tapitra ny ameana hoy ny fanjakana, taoriny ny fikasan'ny rajoely amory olona hiatrika ny lalaon'ny bare tetsy Mahamasina, ka dia niroson'ny antokotima ny fameloma-maso ny antokony. Inona moa ny atao hoe redynamisation na ny fameloma-maso ny antoko? Ny redynamisation dia tsy hoe fanetiketsehana ny mpikamana fototra fotsiny ihany, fa ny fanomezana aina vaovao ny antoko mba hifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Ka tafiditra anatin'izany ny fanavaozana ny rafitra sy ireo izay mpitarika ny antoko, ny fanavaozana ny fampitokisana eo amin'ny mpikambana ary ny fisokafan'ny antoko ka hiantsona ireo olona maniry hiditra ho mpikambana. Amin'ny mahantoko politika ny tim dia anisan'ny tanjona lehibe ny fakana fahefana indray, kanefa tsy tontosa izany raha tsy mpikambana fototra mihitsy no mahatsapa fa fikatsana ny tompontsom-bahoaka ary ampandroson'ny firenena no tsy maintsy ezaina amin'izany. Hoy mantsy ny fanazavana hoe ka dia miresaka aminareo eto zao ary solotenany en 3e arrondissement manao ny redynamisation tsika dia hoy aminareo hoe ny redynamisation na ny fameloma-maso ny antoko dia tsy hoe fanetsiketsehana mikambana ao anatiny fotsiny akory, fa ny fanomezana ainga vaovao mba hifanaraka tsara amin'ny filan'ny vahoaka, mizatra dedava vahoaka. Fa zay zany zavatra dedava vahoaka hoe mba hovay ihany na zao zavatra misy atao, tsy hoe tsy mahay le olona fa hovaina izy mba ho lafa indray na salandrany, na koa ampiana izy, na hoe tsara le rafitra atao fa loha hijanona amin'izao. Zay ny dedavantsika. Tsy mifahitako anareo betsaka fa mifahitana anareo hoe misahana le any amin'ny fokotany sy any amin'ny mahazo ny vahoaka manjo azy. Jereo ny rano zany ny tena fiainana. Misy toerana tena ohatra taiza le naleoko maly zay tery akaiky ny mandro seza tery tsisy rano, 2 herinandro dinina fotsiny ataon'le olona na fenona rasio dia lasa matsaka any amin'ny bypass zany hono izy. Ka hoy aminareo hoe ny redynamisation dia zao miresadresaka ohatrao dia herinareo zao teniko zao herinareo ny tenin'ny retsy tompona ndraiky retsy herinareo ny tenin'ny EG teo. Ka dia faly miaraka aminareo tandroany afaka mampita ny afatra. Marina mihitsy izay voalazana izay. Iza tokoa moa no tsy mahatsapa ankehitriny, fa latsaka lalina anatin'ny fahantrana ny vahoaka malagasy, potika ihany koa ny firenena, fa tsy misy mandeha amin'ny tokony izy daholo ny zava-misy amin'izao fotoana izao, ka tsy maintsy samy joro ka ilaza amin'ny vahoaka fa mbola misy ny fanantenana ary tsy maintsy avotana ny firenena. Ho an'ity antoko ity anefa dia mazava ny fanapahana fa tsy maintsy maka fahefana ao anatin'ny fahamarinana, kanefa tsy tontosa izany raha tsy misy aloha ny fanamboarana ny rafitra dia ny fametrahana ny senisy ny HCC tena maleo tena sy tsy mitongilana. Efa nisy ny fanambarana izay nataony filomarika Ravalomanana tany Tomasina, fa tsy ekena io seni izay heverin'ny mpitondra io, fa iandraikitra ny fifidianana izay efa hita sady fa olony mpitondra daholo no ao. Tsy maintsy atao ny fikoanan-doam-pirenena iarahany hery velona rehetra eto amin'ny firenena mba iarahana mandinika ny fametrahana rafitra tena maleo tena ary ekeny rehetra. Ilaina ny misoroka teny izao ny fikorontanana mety hitranga raha toa ka ny senisy ny HCC efa fantatra fa angala-bato sy alodikodina ny safidim-bahoaka fotsiny no apetrakeo. Ilaina ny fahasahin'ny mpikambana sy ny vahoaka rehetra
mba tsy ho voafitaka intsony ka izany no antony tsy maintsy anaovana ny fikoanan-dom-pirenena io no manamafy ilay tafa ho an'ny mpanao gazety sy ny ampamoaka izay nataon'ireo manam-pahaizana misa 3 eto amin'ny firenena dia ny profesora James Ratsima, ny profesora Jean-Louis Rakotoambo ary ny mpahalalana iraisam-pirenena Arlette Marsan teny amin'ny Hôtel Corbel ny talata lasa teo. Hoy mantsy ny fanazavana hoe tsy ny rarahin'ny mpitsara mihitsy ny fitaketsika tamin'ny deuxième tour reny de hoe azo raisina fa tsy mitombo de ray anatin'ny 7000 ve re olona 700 de tsy azo raisina daholo izy rehetra. Amin'ity tsika tsy andefindefitra zany ntsony tena lefa dada fa tena tsy anona an'ireo ntsony marina. Izahay dia mangataka mihitsy mba ampiasana ny protocole zany hoe protocole zany hoe ohatra n'inona fanaovana fifidianana any amin'ireny fireneny reny. Madagasikara inge zavatra ray eo anatin'ireo firenena be aman-jatony tiana antsanarana an'izany. Io seny io aza mieritreritra fo marina io. Hitantsika tsara lazain'ny mpitsara iraisam-pireneny reny, reny professeur reny tsy mamorony reny gadao aozy izy raha ohatra tsy marina ny resahako konoana ny tsaraina. Jereo reny filazan'ny nga président ny ACC taloha ve ny fitandrovana ny fandrianam-pirenena fa ngahailao mpitandro filaminana mihina raha rovana fotsiny lalàna zay ny andraikitra menanao. Marina mihitsy izay voalaza izay. Ny HCC dia fantatra fa mitongilana sady tsy nampiatra ny tena mampiaro ny lalam-panorenana azy fa ny arahandrehetra ny ainy izany tamin'ny fifidianana ny taona 2024 iny. Azo lazaina fa anisan'ny tompona andraikitra amin'izao fahorim-bahoaka izao ny HCC ka tsy maintsy amboarina. Ny fanendrenan'ny gouvernour dia tsy ao anatin'ny lalam-panorenana kanefa dia ny eken'ny HCC. Izany hoe ny HCC mihitsy no niraitsy-kombakomba amin'ny fanitsakitsahana lalam-panorenana kanefa izy ireo no tokony aro izany lalam-panorenana izany. Ny gouvernour izay tsy ao anatin'ny lalam-panorenana ka tsy ara-dalàna ny fisiny fa misalovana andraikitra tsy azy. Notendrena fotsiny io mba ahafahana mifehy ny vahoaka eny fotony indrindra fa mandritra ny fifidianana. Noho izany dia ireo fanapahan-kevitra raisina rehetra dia tsy ara-dalàna ary tsy manan-kery. Etsy ankilany anefa dia ilay fanjakana tsy mpanara-dalàna io indray no avava sy manao raha-matahora amin'ny endriny rehetra. Tsikatra mantsy ny fampiaran-dalàna miopefy io toy ny fanakatsakana ny filohan'ny mpanohitra sy ny filohan'ny antokotiko i Madagasikara ary filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana rehefa misy ny fivoahana izay ataony. Baiko midina atrano no ampiarina kanefa dia tsy ao anatin'ny lalam-panorenana akory io gouvernoura io. Hoy mantsy ny fanazavana hoe indrindra reto gouverneur reto na inona n'inona teneninareo anahy, teneninareo avoaka malagasy, teneninareo ny olona avy anivelany rehetra tsy voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana ny mot hoe gouverneur. Tsy voasoratra. Tsy voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana la zay zao fomba fiasan'izy io zao ny zavatra rafitra misy ao aminy. Fa izy io apetraka eo izy io aneriny vahoaka ifidy zay zavatra dedavy nikasa mihina reo mieritreritra raha mahita an'ireny nareo dia toromotra hoe ty le gouverneur tsy izy ty sandoko io. Nakany Tomasina ao aby zany nitranga ary tsy zany namorona zany fa rareo avy any ny teny dia ohatran'izany keo neto izy keo namebaika tamin'izato tany Mangabila dia ohatran'izany keo le tany aninona le Mandridrano any Soavinandrina le gouverneur ancien gendarme koa ny tenin'ilay izy général zay mba ho azy général any izy. Ny amin'ny fangaraharam-pitantanana moa efa tsy resahana intsony. Raha makasika ny Covid-19 fotsiny dia tsy misy ny mangarahara teo amin'ny fitantanana ny Covid-19 iny. Raha ny tarehimarika avy amin'ny John Hopkins University tamin'ny 10 volana Novambra no nisy ny fanomezana isa farany izay voalaza fa 4 no marary vaovao ary 7,703 ny totaly ny efa voan'ny Covid-19 atramin'izay. Atramin'ny omaly dia tsy nisy ny tarehimarika vaovao intsony kanefa ny zava-misy dia maheno isika
fa mitombo indray ny olona voa ny covid-19 amin'izao fotoana izao. Aiza ny mangarahara? Aiza ho aiza ihany koa ny mangarahara amin'ny vaksiny? Tsy misy mihitsy ny fanentanana, kanefa dia io aloha izao no azo lazaina fa mahomby amin'ny ady amin'ity aretina ity. Dia hoy ny filoha Marina hoe tsy fantatra ny olona vita vaksiny, tsy fantatra ny ambony tavela ao, tsy fantatra ny efa perimena rina fotsiny. Raha antany an'izany azy zao ao ministeran'ny fahasalamana mba azonao mena verangaty firy ny olona malagasy vita vaksiny, 4% malagasy no vita vaksiny. Maninona no teny an'izany? Satria tsy maintsy atao izay zahana azy aporsihana ny olona vita vaksiny. Satria la betsaka indray tsy vita vaksiny noho ny vita vaksiny dia miparitaka izy. Fa na inona re olona atao fa tsisy afa-tsy fanaovana vaksiny io ihany. Dia noho izany famporisihana an'ilay olona. Marina fa mahalala voalohany ny any an-dafy ary fa atao hatrany ankizy mba mijery vaovao ihany nareo. Ahitao amintsika moa tsy afaka mijery vaovao ihany nareo satria tsisy jiro mandeha. Raha vao tonga ny amin'ny fito dia tapahana na tsisy jiro mandeha dia amin'ny sivy vao miverina mba tsy hahalalana vaovao. Tamin'izaho tany Diego le napetraka zalahy tany nahitako amin'izany. Efa tonga ny amin'ny fito dia tsy alefa ny jiro mpaviny amin'ny sivy dia alefa indray rehefa avy eo. Fa ny eto kosa nefa na ny jiro na ny rano tsisy daholo. Tsisy ilana azy misy na kely ary. Ankoatra io dia isan'olana lehibe iray ihany koa ny sosialy sy ny tsy fisian'ny rano amin'izao fotoana izao io, ary tsy ahitana vahaolana mihitsy. Mijaly ny vahoaka amin'ny tsy fisian'ny rano, mijaly ihany koa ny vahoaka amin'ny delestazy lava ity. Vidim-piainana misondratra be ary mbola atahorana aza ny mbola hiakaran'izany atoato. Izany dia mitaky firaisan-kina sy fahasahiana ho an'ny mpikambana rehetra mijoro. Raha tiana ho tratra ny tanjona dia ny fanavotana ny Madagasikara ao anatin'ny krizy maro sosona izao. Manana andraikitra lehibe ihany koa ny mpikambana fototra eo amin'ny fanaraha-maso ny fanavaozana ny lisam-pifidianana. Tsy tokony atorotoro mihitsy fa miainga hatrany amin'ny fokotany ny kajy maloto ny sasany, indrindra fa ny fitoram-panjakana izay efa mandrirandrirana, izay alabatony izay. Mila mijoro fa tsy hanaiky ho tambazany sasany vola izay tsy mahavita 5 taona akory na ny tolotolotra madinika mandritra ny fampelezan-kevitra. Porofon'izany tsy firarahin'ny mpitondry ny vahoaka izao rehefa azony ny fahefana. Ny tiana ho resainy dia mitaky andraikitra avy amin'ny antoko politika ny fanabeazana ny olom-pirenena mba tsy hivarotra ny safidiny na ho mora ambakaina amina zavatra tsy mahavita 5 taona kanefa olana atrehana aorian'izay. Andraikitry ny antoko ny manabe ny mpikambana ao aminy, ary andraikitry ny antoko mpanohitra ny milaza ny zava-misy marina eto amin'ny firenena. Arak'izany dia fanabeazana ny vahoaka ny redynamisation, fa tsy araky ny filazana fa fampelezan-kevitra melohan'ny fotoana. Mahafinaritra ny sasany ve zany ny vahoaka malagasy voambakalava hatramin'ny tetezamita io? Fa ahoana marina? Ahoana marina?